Makasika izay tseritry ny fonina izay hatrany nanamarika ny fahavitan'ny Ramadany ny fikambanana zanaka varatra nisy ny lalao ara-panatanjahantena ny karakaraina ny fanindran-dalana tamin'izany. Tamin'ny fomba manetriketrika ny nankalazan'ny fikambanana zanaka varatra izay tarihan'Andriamatoa Papa Sole ny Eid Mubarak na fampiarabana ireo mpino Silamo noho ny fahavitan'ny Ramadan. Nentina nanamarika zany ny farany herinandro lasa teo ny hetsika ara-panatanjahantena tamin'ny alalan'ny faninanana baolina kitra izay nitototsaina tetsy amin'ny kianjan'ny Havana eto 67 hektara. Ekipa misy 5 nandray anjara tamin'ity tompon-dakany Eid Mubarak taona 2024 ity, ahitana Antananarivo, Mahajanga, Antsiranana, Toamasina ary Anivorano. Nisongadina ny fiakaran'ny lenta ho an'ireo mpilalao hoy ny mpanazatra ny ekipan'ny zanaka varatra Andriamatoa Clément. Le tournoi efa misy foana, efa misy fety Eid na 26 juin, tamin'ny 26 juin zay nanao voalohany teo dia ty fandrona ny tanjona tsy maintsy miregrouper firaisan-kinam-pirenena, miregrouper an'ireo tanora roa zay ny tanjonay amin'io Tana Majunga, Africain, Comorien, zanaka varatra, ekipa anankidimy dia nizarena polo anankiroa izy to. Hitako ambony be mihitsy ny nivoandreo. Ny ekipa Mahajanga ny nandrombaka ny amboarany Eid Mubarak rehefa nandresy ny ekipan'ny zanaka varatra tamin'ny alalan'ny tir au but. Nahafaty telo ny ekipan'ny tompon-daka raha toa ka tsy nahafaty mihitsy ny zanaka varatra. Tao anaty hafaliana sy lanonana kosa ny nandraisana ny ekipa mpandresy.